satria efa mandroso ny fotoanantsika dia anombokantsika fifampizarana faly mahitantsika rehetra aminaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity dia manonona fedanan'ny tompo aminao. Amen. Faly androany mahitanao indray dia misaotra ny tompontsika tafara aketo an'io. Ao tsara venao aloha so dia jembojembo ilay nikipikipy elaela tao. Mila mifantoka tsara tsika dia mandren'ny tompo androany. Ampahiresikely na manao akaikinao mifantoha tsara hoe dia andre azy ianao. Amen. Ohatsika maki teny Mateo ny jerentsika 7:10. Mateo 7:10 dia andeha hovakina ny 440 sy ny 540. Mateo 7:10 440 sy ny 540. Toy izao mivaka nyity teny ity aminaran'i Jesosy. Ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena izay nafenina. Tadidio tsara izay mot zay aloha nafenina. Avereny kely aloha nafenina. Tany etsa izay hitan'ny olona. Avereny indray zay hoe hitan'ny olona ka dia nafenina. Ary noho ny hafaliany dia lasa izy nandeha ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa. Ary rehefa nahita vatosoa sarobidy iray izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ny faharoa dia Jaona 7 no jerentsika izay andalatsotra masina efa diso haitsika loatra. Ary ny andiny 7 ka hatramin'ny 5. Jesosy namalaka nanao taminy hoe tamin'ny Nikodemosy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateriky indray ny olona dia tsy mahazo mahita. Avereny indray aloha hoe mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy Nikodemosy taminy, ataon'ny olona ahoana no ateraka rehefa lehibe? Moa mahazo miditra ny kibony reniny indray va izy ka ateraka? Jesosy namalaka nanao hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra. Avereny indray tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Amen. Misy feo maromaro mety anelingelinanao mandra-pahavitan'izao afatra izao fa aoka anao tahaka ianao tahaka ny tsy misy reny fa iainao an' Jesosy ny alehako eto. Ampaherezo indray ilay namanao iain'ny tompony alehako eto hoe amen. Misy fotoantsika miainao aleo kaikitsika amin'ny 9 fankatra amin'ny 9 sasany. Fa amin'izao fotoana sora minitra zao tsy iaino azy ny ataonao eo. Raha miteny ary izy dia ho dio tsy iaino. Raha tsy rehefa miteny hoe lazaony eo akaikinao. Fa iain'ny tompony alehanao eto amin'ny 5 ora sy minitra ity mandrapatonga ny amin'ny 2:20 eo. Zao ny afatra fanoharana tao anaty fitariana ny rahalahy dia efa namerimberina kely mikasika amin'ny fanjakan'ny lanitra. Voalohany indrindra ny Mateo 7:10 izay miresaka fanjakan'ny lanitra dia mitovy ihany amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa tsy izany ny ampiasaina sana be hoe aiza reo fanjakan'ny lanitra dia aiza izany fanjakan'Andriamanitra. Ny ray izany aiza dia ny ray aiza fa mitovy ihany izany. Eny zay dia zao ary ilay fanoharana. Fanoharana izy ity dia zao nolazain'i Jesosy hoe fanjakan'ny lanitra io ireo olona dia tahaka ny mpandranto anankiray izy io, tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izy io.
dia nasaiko ianao namerina n'ilay teny hoe nafenina satria ny antony ihany fanjakany lanitra io zavatra io zany a dia ny fanjakany lanitra dia tontolo ara-panahy tsy tontolo hita maso fa tontolo ara-panahy tamin'ny herinandro nareo nanatrika teto a dia naheno an'ilay afatra mikasika n'ilay tontolo anankiroa izy misy a anankiray ilay hita ny Geazy a dia ny tontolo hita maso a dia tsy na fa ilay feno fahavalo fa ny anankiray ilay hita ny Elisa dia ilay tontolo tsy hita maso a dia tsy na fa ilay nisy kalesiafo dia ato anatin'ity tantara ity zany a dia eto anivotsika na dia velona eto ambonin'ny tany arytsika dia zao ny zavatra mila fantatra misy tontolo anankiroa eto amin'ity zao tontolo zao ity ny anankiray tontolo hita maso zay hiaran-javatra zay atsapanao zavatra zay andrenesanao zavatra mety matsiaro ianao mangatsika mety matsiaro ianao mafana mety nony ianao mety voky ianao mandray zavatra ianao mamofona zavatra ianao mijery zavatra ianao matsapa zavatra ianao migote manandrana ny lelanao zay zany tontolo hita maso fa ny tontolo tsy hita maso kosa dia le tontolo ara-panahy io tontolo ara-panahy io a dia misy anankiroa ny anankiray a laila zay ny Efesianina toko fahenina hoe fanjakany zao famaizinany zao io fanjakany ny famaizinany io a manjaka manerana n'izao tontolo zao izy io nanomboka efatra amin'ny fotoana na ny lorany Adamaseva ny fitondrana ny Satana mandra-patonga ny fahatongavan'i Jesosy Kristy tsenany mpino a sy verenany ray anapaka eto amin'ity zao tontolo zao ity fanjakan'ny famaizinana foana manomboka any mandra-patonga an'izay fotoana zay niza pino niza zanak'Andriamanitra te andamina hoe zao makatsy makaroa raha vao tsy fatany zay tsy ambaratelo zay aloha dia horeraka ao izy ary ady amin'ny tsy tokony edivany ao izy fa fanjakan'ny famaizinany zao anjakana zao zavatra misy iainantsika zao fa misy koa ny fanjakana anankiray zay tsy hita maso dia fanjakan'Andriamanitra zay lazay ny tenin'Andriamanitra fa efa tonga eo aminareo sady tsy manapaka eo amin'ny tontolo hita maso izy fa ny amin'ny tontolo ara-panahy zay no misy ny fanjakan'Andriamanitra dia zao ny zavatra zay lazainy Jesosy ao anatin'ity Mateo toko 7:12 ity efa fantatritsika izy io ohatratsotra zany zao hoe ny olona zany a mivoaka ny vavan'ny olona mikasika an'io fanjakan'Andriamanitra io voaka vavan'ny olona mikasika ny fanjakan'ny lanitra fa tsy fantatry ny olona amin'ny antsipiriany tsy hainy lalina tsara hoe aiza le resaka fa ohatra zao hoe hainy olona tsenjery ny Mateo toko 9:7 faharoa-telopolo hoe amin'izany aza manontany ina no anay ina sotronahy zany dia ka tsy hanjety lesa fantatry ny rainareo zay any an-datra fa tokony anareo zany fa ka tsy aloha fanjakany sy ny fahamarinany dia anampoanao reo zany rehetra zany dia hainy olona zay zavatra hoe zany hoe mandalo problème ka tsy aloha fanjakany sy ny fahamarinany ka tsy aloha fanjakany sy ny fahamarinany fa anontaniony reny olona miteny hoe fanjakany sy ny fahamarinany inona ny dikan'izany fanjakany dia inona ny dikan'izany fahamarinany fa eo amin'izay izy manomboka very hoe inona marina tokoa moa zany ny dikan'izany dia rehefa nytaninao ny olona hoe inona ny fanjakany sy ny fahamarinana mandehana mivavaka miala amin'ny ratsy fanao aza manao zao aza makatsy aza makaroa zay ny heveran'ny olona fa fanjakan'ny lanitra zay ny heveran'ny olona fa fanjakan'Andriamanitra fa mifanjakan'Andriamanitra tsy zavatra tanterahina ao amin'ny nofo tahak'izay tsy zavatra tanterahina ao amin'ny tena tahak'izay hoe andehanao an'izao za afaka mivavaka fa tsy ao amin'ny fanjakan'ny lanitra azonao zany za afaka manao miala amin'ny ratsy fanaoko amin'ny alalan'ny fiezahako amin'ny alalan'ny fanereko tena tsy anao an'ilay zavatra zay heveriko fa tsy mety kanefa za tsy tafiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra nefa za tsy tafiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra afaka manao karazan-javatra be dia be etsika ivelany ny atao ka tsy aloha fanjakan'Andriamanitra ho an'ny olona dia zay manaova investissement fitoriana filazantsara ataovy daholo zay azo atao rehetrarehetra torio ndana makary ndana makatsy manaova ina moa tafika masina any Anosy be any Sainte Marie ozy le raha lazaina nangom-bola le zay anao asan'Andriamanitra zay nao tafika masina zay fa mba vidio ty be ty tonton abie maka izy ty any Anosy be rehefa te handeha vakansa lesy lazao
fa tsy tafika masina tafika masina. Ny olona dia ny fomba fijery sy ny fomba fisaina an'le zavatra atao hoe fanjakan'Andriamanitra dia le zavatra hita maso, le zavatra azo tsapahitanana. Eto Jesosy nefa milaza fa io fanjakan'ny lanitra io arena na fenina, zany hoe zavatra miafina io, zavatra tsy visible à l'œil nu, tsy hita maso amin'ity maso amin'izao amin'ny maha olombelona fotsiny ity, fa tontolo hafa mihitsy io, tontolo hafa mihitsy io. Ozy Jesosy niresaka tamin'ny Nikodemosy, zao Nikodemosy Nikodemosy miaino ny fanambaran'i Jesosy dia lina, ohatra ny hafa ny firesaka le rangahy, ohatra mitantara zavatra hafa izy, ohatra ny tsy mahazatra, zay mpampianatra soratra masina, zay mpampianatra. Ny problema fariseo mantsy dia zao, hitany zareo le zavatra ampianarin'i Jesosy dia fatany tsy hitany mihitsy zay anakianana azy, tsy hitany mihitsy hoe aizary ny amelezana n'le rangahy, ahoana ary le zavatra teneny nefany ohatra ny tsy mifanaraka amin'le anay. Voakitika ihany ny tany anaty Nikodemosy tany, tena dia anatona le rangahy dia anontany azy. Dia tahaka ny fanaon'ny olombelona rehetra, dia rehefa mba manatona olona dia mba midokadoka zay fanaon'ny olombelona. Jesosy, ianao tena olona avy amin'Andriamanitra ianao, fa raha tsy olona avy amin'Andriamanitra tsy manao azao famantarana zao. Tonga dia valitenin'i Jesosy, tsisy idirany amin'le resaka mihitsiny, zay koa aminao Nikodemosy, raha tsy ateraky indray ny olona tsy mahazo mahita fanjakan'ny lanitra. Tsy mba hoe zana ve tena misaotra an'Andriamanitra kosa noho ny amin'izany zavatra, ay tena tsapanao avy any an-danitra, tena misimisiny ohatranao rangahy, fa tsisy idirany amin'izany. Valitenin'ny Mesia Jesosy. Fa ny azo tonga dia hoe zao lazaiko anao, tsy mahita ny fanjakan'ny lanitra zay toriko io ianao raha tsy ateraky indray ny fananao aloha. Ianao mahay baiboly, ianao mahay ny tanaka, ianao mahay ny Torah, ianao mahay ny boky ny mpaminany, mahafantatra ny zavatra rehetra, fa ianao tsy ahita ny fanjakan'ny lanitra raha tsy ateraky ianao aloha. Zany hoe zay zavatra ambarako aminao dia ho maizina tanteraka amin'ny sainao, ohatry ny azonao le izy, ohatry ny mety le izy, ohatry ny comprendre ny atodoanao, fa tsy mety tafiditra ao anatin'le lalao mihitsy ianao. Dia amin'izay Nikodemosy ny resaka, tena ataoko ahoana kosa mbola hiverina ny ekibon'ny mamanay indray, izy ary zao efa 70 taona dia hiteraka indray, dia ahoana ny impossible an'izany. Dia niteny Jesosy teo, ateraky ny rano sy fanahy ianao vao mahazo miditra ny fanjakan'ny lanitra. Nisy fotoanako tao anatina vanim-potoana ny fiainako dia nanometsiny karazana olona izay miazakazaka amin'ny fitahiana, manompo an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitahiana, manompo an'Andriamanitra mba hamana olana, manompo an'Andriamanitra mba hazona fanasitranana, manompo an'Andriamanitra mba hazona an'izao, hazona an'izao, hazona an'izao, hazona an'izao, amahana n'ilay krizy kely mandalo ao anatin'ny fiainana. Krizy kely daholo ange manjo antsika io, zavatra kely tsisy dikany daholo eo amin'Andriamanitra. Dia lasa ny olona miazakazaka dia reny manatona an' Jesosy. Ohatran'izany ihany koa tao anatin'ny tantara, olona 4,000 manatona an' Jesosy, amahana le olana kely sy madinika be dia be izay to, izay tsy hitan'ilay zanak'olombelona, tsy hitan'ilay atodohan'ny zanak'olombelona fomba amahana anazy. Dia lasa izy manatona an' Jesosy. Dia zay ihany koa zavatra mitranga ankehitriny sy tamin'ny vanim-potoana rehetrarehetra. Tery loatra ny olombelona, dia zara ary mahita Mesi amany olany, zara ary mahita olona izay mahavita mahavany olany sy tsy mampanantena moa zany, fa fantatra zareo mahavita an'izany. Fa teorinako manomboka azavain'ny tompo amin'izay hoe maninona moa ny olona no miazakazaka mivahaolana, fa maninona moa ny olona no tsy mahita zay hitako, fa maninona za mahita n'io Jesosy io ho Andriamanitra famindrapo, maninona ny ampy ho any fahasoavany, maninona ny ampy any famelan-kelony, maninona no tsy nona zay manona ny olona ako, omeko tsiny avy eo le olona izay tsy mitovy amiko. Teny men'ny tompo valiny aho hoe satria izy tsy mahita ny fanjakan'ny lanitra. Amin'ny vanim-potoana ianao tsy mahita ny fanjakan'ny lanitra, ilay tontolon'i Kristy, dia mitovy amin'ilay vehivavy ao amin'ny Jaonina 4 foana ianao. Ozy izy ilay vehivavy laza, omeo azy zany rano zany mba tsy aketo aho na tsy akaeto intsony. Maninona zao tontolo zao, maninona ny olona mivavaka na dia amandavitrisany ary,
maninona mbola miazakazaka manina mbola mavesatra be foana le fiainana ranofo. Fa maninona ny olona tsy miditra ao amin'ilay fanjakana lanitra, napetraka Jesosy mihitsy ny an-tanan-tohatra lay Jaona toko 7. Fa mahita aloha vao miditra. Fa tsy azo atao ny miditra raha tsy mahita. Ary nalefany mihitsy ny an-tanan-tohatra ny Matteo toko 7. Na fenina lay arena. Mahita n'ilay arena aloha, zay vao mafoy ny fananany rehetra, dia nividy an'iny arena miafina iny. Mividy an'iny arena miafina iny. Sandro aty ametraka fanontaniana amintsika rehetrarehetra aloha. Marina fa mety hoe fanontaniana efa zany foana ny amin'ny pastera. Fa mbola petraka foana ny fanontaniana. Mba tsy hanompo hanompo fotsiny tsika dia tsy fantatritsika akory le resaka. Efa hitanao ve ny fanjakan'ny lanitra? Efa hitanao ve ny fanjakan'ny lanitra? Hitan'ny manosopanahanao ve io tontolo ara-panahy io? Lay lazainy rahalahy teo hoe ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny fihinanana sy ny fisotroana, fa amin'ny fiadanana, fifaliana, fahamarinana ao amin'ny fanahy-masina. Fa ny akamaroan'ny olona dia mivavaka tsy mahita n'izany zavatra any, ary misy olona mivavaka mandrapatapitry ny fofona iny. Tsy mahita. Tsy mahita n'ilay arenana fenina. Eto ilay olona ny tantara mihitsy, Jesosy moa zany tantara mihitsy, rehefa nahita n'io arenana fenina iny olona, tsy manana safidy hafa izy. Tsisy safidy hafa. Mipetraka fa tonga dia ny lojika tonga indrindra ao anaty fo sy sainy, dia nivarotra amin'ny fananany rehetra, dia hividy an'izany tany nisy arenana fenina zany, dia ny miazona an'io, ary io ny zava-dehibe indrindra aminy. Amen. Eto Jesosy dia manambara mihitsy fa ilay mpandrato vatosoa amin'ny teny hafa zay misaotra tsy ambany etsy raha mitovy amin'ny baibolitsika, dia misaotra hoe amin'ny teny grika perle. Perle. Zany perle zany ohatra ny vatokolonjy, tsy vatokolonjy, ohatra ny zavatra boribory zay ao anatina, ohatra ny reny tekateka reny ny paoziny, fa tsy reny sao dia hividy tekateka ianao hijery perle fa tsisy ao. Fa ohatra reny ny paoziny. Dia ao anaty ranomasinao izy dia misokatra izy dia mikatona. Misokatra izy dia mikatona. Fa zao no tenin'ilay fanambarana hoy izy Jesosy hoe ny olona ray rehefa mahita ny fanjakan'ny lanitra io, dia amidy ny fananany rehetra. Amidy ny fananany rehetra. Amidy ny fananany rehetra. Dia hivitanany an'izany vatosoa izany, hivitanany an'izany arenana fenina izany. Dia lasa iny ny fananany sisa. Tsy afaky ny afoy ny olona raha tsy mahita. Ny tsara kokoa. Mahita ny masom-panahiny aloha dia nafoy ny zavatra rehetra. Inona le nafoy ny zavatra rehetra? Lasa tsy lay mahaliana ny zanak'olombelona tsotra intsony ny mahaliana anazy. Lasa tsy lay matery intsony. Androany fanontaniana efa nanandra na nylay mahatonga anao mafoy ny zavatra rehetra venao. Fa fanjakan'ny lanitra dia Jesosy Kristy. Amen. Sa mivavaka fotsiny ianao, sa resy lahatra fotsiny ianao hoe zao ny tokony ho atao, atsy ny toerana tokony ale, ity kosa mba milaza an'izao, ity kosa ohatra mba mitantara an'izao. Fa raha karazana toriteny iny be dia be ny mahaliana, be dia be ny mahaliana. Fa ny dikany hoe liana ny amin'ny toriteny tsy midika hoe nahita ny fanjakan'ny lanitra. Fa nahita ny fanjakan'ny lanitra ianao rehefa ianao tsy zavatra eto amin'izao tontolo izao intsony mavesatra ao anatinao. Tsy zavatra eo amin'izao tontolo izao mihitsy. Satria nahita ny sarobidy kokoa ianao. Raha vao tsy mahita ny sarobidy kokoa ianao, tsy maintsy ny olanao foana no entinao eo amin'i Jesosy. Tsy maintsy ny aretinao foana mavesatra be any anatin'ny vatanao any, ka tsy afahanao mahita mihitsy ny an'ilay fiadanana, fitsaharana, fahamarinana ao fanamasina. Mavesatra be loatra, te hivavaka ihany, te hanina ihany, fa tsy mety le izy, tsy mety. Ohatra mba mihaino toriteny, dia ohatra mba savasava kely, ohatra mba alefa le hira praise, dia ohatra mba maniditsidina kely fanahy. Fa tapitra ny noty farany ao anatin'ilay hira dia miverina midina eto ambonin'ny tany indray ny fiainana. Dia miverina mangidy indray ny rora. Dia miverina kivy indray mijery an'ilay zanaka.
misy olona nge mbola velonaina somatsara zao e fefa mangidiny rora mijery zanaka hoe ndeha ho aizy reto zanako reto rehefa tsy otsony izy mbola misy fofonaina tsara. Misy olona mbola manambary atokona ratoandro rariva rapitso fefa mieritreritra sady ohatry ny inapako atoato razao ny fandeha. Zany atao mason'olombelona mijery ny zavamisy, mahita ny zavamisy ary tsy maintsy reo ny hita ny masonao raha vao tsy mahita fanjakany lanitra ianao. Jerenao io Jesosy io anotanin'ny olona izy aiza ianao no mitoetra raby eo tsisy osy zany ako losy tsy mamanana dia zay andriny lohany ary dikan'izay zany raha alina tsy fantatra hoe atory aizy fa rehefa anotaniny izy dia izy valiny izy io manfo aizitsika ny atory izy io manfo tsy haiko hiteo ina no antsika raby eo eny ambony sambo amin'io tsisy mpivarotra hividanana mofo jerena ny harona mofo roa fotsiny ny isatsika 12 lahy tao hoana fizara mofo roa ho an'ny 12 lahiko na inana raha zany tsy lasa bory mofo kely ohatran'izay zay ve avita inona ho an'ny 12 lahy fa amin'i Jesosy tsy olana amin'izany satria izy raha lasenam-bavy tsy miaina amin'ny fanjakan'ny tany fa miaina amin'ny fanjakan'ny lanitra. Mila mandohetra izy tsy olana amin'ny mihitsy izany satria izy tsy miaina amin'ny fanjakan'ny tany. Misy miaramila isambotra izy tsy olana amin'ny mihitsy izany satria izy tsy miaina amin'ny fanjakan'ny tany. Fa ny olombelona zay eto ambonin'ny tany dia somi dikany hoe somi eo ambany fahefana ary mbola zay foana ny fiainantsika eo ambany fahefana zao tontolo zao dia tsy ahita mihitsika fanjakan'ny lanitra. Raha mbola tsy hitanao zany tena miresahan'ny tompo mihitsy hoe za tsy te hivavaka fotsiny tsy te hivavaka fotsiny fa sa te ahita fanjakan'ny lanitra dia azo fiadanam-poa iny efa vokatra iny vokatra fotsiny iny rehefa mahita enao rehefa mahita ny masom-panahinao dia misy fruit amin'izay ao anatinao ao fiadanam-po fitsara ny fanahy kely le vary tsy miova so dia mieritreritra hoe midina vidim-bary rehefa hitako fanjakan'ny lanitra mety vao mainka hiakatra io. Jereo tsara le tantara tamin'ny herinandro atao amin'ina moa nisy an'izy iny raha mpanjaka faharoa. Jereo tsara le tantara tamin'ny herinandro tao amin'ny mpanjaka faharoa mikasika ny Gehazi izy fa tsy niova nge le miaramila le miaramila hitan'ny Gehazi reo ihany ny teo eritreretinao miaramila 50 lahy irana isambotra lahy antitra anankiray sy boakely anankiray tsy mbola nisy ohatr'izany eo aminay ohatra misy afa tsy ampy 50 le gendarme akaiky ny ravalomanana mantsy misy ana ohatra ny 20 ohatr'izay mihodikotina fa ty tantara tamin'ny herinandro ty miaramila 50 lahy matanjaka be isambotra lehilahy antitra anankiray miaraka amin'ny tehany sy ny zatovolahy le zatovolahy raha mbola optionnel fa iny tsy manino iny navotsitra fa lehilahy antitra ny teny ilaitsika dia lehilahy 50 mba tsy mifampiresaka ary rahalahy zao kosa dia fanaovana tsinitsinina tsika rahalahy marina lahy antitra ve ko na serery ary makan'izany ve tsy ho vity zany fa dia 50 lahy be zao no irana isambotra anazy tsy nampiova ny isandry zareo azonao lay izy ny fanjakany fahitanao ny fanjakany lanitra mety tsy ampiova ny problemanao fa ampiova ny fomba fijerinao kosa dia ampitoetra ny fiadanam-po anatinao. Ny fahitanao fanjakany lanitra mety tsy asitrana ny aretinao mety tsy ampiala ny trosanao mety tsy ampiala ny tsindry rehetrarehetra zay mahazo anao fa ny ao am-ponao miova dia masonao miova. Androany ny afatra ho antsika ho an'izay mbola tsy nahita mila mahita amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao fa tsy fitadiavam-bahaolana ny fitadiavam-bahaolana raha lasenabavy fitaka omen'ny devoly io tena milazanao misy fanahy ao ambadika io zavatra io fanahy maninona fanahy miteny aminao fa raha mahazo an'ity ianao dia milamina raha mahazo an'izao ianao dia milamina. Zany nge ny problema misy eto amin'ity zao tontolo zao ity atry ny fony voafronony zao tontolo zao nanota ny olombelona mandraka ity ny androany ary mandra-patonga forever and ever ozy izy amin'ny teny anglisy any aloha rehetra any mizay daholo probleman'io olombelona io
ao anatin'ny olombelona misy virus tafiditra dia tsinona fa ny virus fitadavana tsaratsara tsy le rahirirany fa le hoe mieux zany fitadiavana metimety kokoa amin'ny fiainany foana aiza misy trano tsaratsara ao anatin'ny saina amin'io azay rehefa mba mahazo anina kely rehefa mba misy isitriana dia milamy endana ary mankany amin'ilay misy isitriana jerena fa raha milaminareo tsy mety aminao zany io misy isitriana io ary rehefa mba misakafo tsara dia efa milaminy ay hoano ary le sakafo tsara meo an'le sakafo tsara jerena raha mety aminao le sakafo tsara fa mahazo an'io ianao dia hitady zavatra tsara kokoa indray le sekoliny zanako indray zao ino tsy mety mihitsy nyle hariva aiza ve ko fram ve no mba mpampianatra anao mba many amin'le metimety fa tsy mety aminao na le metimety ary na omenanao ary ny tsara indrindry tsy mety aminao zany fa ny mety aminao ahita fanjakany lanitra ka na tsy omenanao ary ninninina misy fiadanana misy fifaliana ary misy fahamarinana ao amin'ny fanamasinao anatinao averiko eto tsy mifananana vahaolana mampilamina ny atsika misy tantara anankitelo ao anatin'ny baiboly izay marike olona telo monja feno olona nanaraka an' Jesosy feno saka mihetsika zao fanitsakitro daholo sasany te hinana mofo sasany te hita mirakla sasany te hinana trondro sasany sotro divay dia mitady ny toyany hoe rovina ndray mety manakaikaiky pasika ry zalahy fa miandriandry mihitsiny raha vao misy mariazy dia efa mitazatazana sao dia ao Jesosy ary nisy mariazy ary tamin'izany ka nitazatany mety nyresana mihitsy afeno le divay ambiny ao afeno dia amin'izay misy mirakla zany mahaliana ny olona fanjakan'ny tany zavatra hita maso zavatra azo tsapahitana izay zavatra tsy avoky mandraka izay tsisy olona avoky zany eto amin'izao tontolo zao na reo multimilliardaire reo raha tsy mety voky reny hitanao any anatin'ny inona moa ty magazine Forbes anaty magazine Forbes misy an'izany reto avy milliardaire ndray amin'ity taona 2022 ty iny amin'ny taona 2023 Iran dia manana 125 milliards de dollars ianona manana 180 ianona manana an'izao fa milazanao tsy afapo zany reny olona reny tsy afapo satria misy virus any anatiny any tsy mampahafapo azy ny fanjakan'ny lanitra irery ihany no afaka mamarana any hoe tahetany raha olombelona io mahita izy zay ny afatra voalohany indrindra raha hitady ianao na hita ary ianao tsy afapo ianao ny tanora mety hitady carrière na mahita carrière ary ianao tsy afapo ianao tsy mety aminao io dia hiakatra foana ianao rehefa miakatra ianao aloha ao ianao leoleony indray rehefa leoleony ianao mitady zavatra hafa indray leoleony an'iny indray ianao dia mitady zavatra hafa tady fitiavana ianao dia mahita fitiavana ianao fa ve le fitiavana ianao ihany no manimba azy dia te amerina an'iny fitiavana simba indray ianao dia tsy tafaverinao le izy dia inona indray ny atao dia ndao hitady vaovao indray aloha na indray anao zao tsy lany atao mihitsy ty zanak'olombelona ty ositsika hoe na izy mitady problema na izy mama problema zay ny fiainany zanak'olombelona raha androany tsapanao hoe enao zany le sany tenin'Andriamanitra zany enao le mivavaka enao le manompo mety tsy tena amin'izay ihany koa ianao fa mety mba olona no mitarika anao sy miresaka aminao raha mbola tsy nitady aloha dia toy izy ho fitadiavana mbola tsy afapo tsara toy izy fa fotoana ianao reraka amin'izay dia miresaha amin'i Jesosy hoe za mba te hahita fanjakana lanitra asehoy azy zany ampahitao azy zany ny fanjakana lanitra tsy azonao tsy amiresaka formule io tsy avy amin'olombelona ozy izy ilay filazan'ny tenin'Andriamanitra tsy hoe ianao no mikaroka anazy reto olo reto nge tsy nikaroka sa zay le tantara hitanareo Matteo 13 ty ka izy nitady ka izy nikaroka fa tonga teo anatrehan'ny opportunité anankiray tonga teo anatrehan'ny opportunité nitarika angady sariana le anankiray nitarika mifaingoka atao le hersa
rehefa faingoka tena navany ohatran'izao inona nampifaingoka an'ity sady romotra ihany inona ndray zao simba sokafana tamoka kay arenana fenina ny tao le anankiray mpandranto firavaka mpandranto vatosoa tamin'ny fomba tsy takatra ny saina tonga teo anatrehany zareo tonga teo anatrehany lay vatosoa sarobidy de nidirany amin'izay zay opportunité zay tsy maintsy omena isika Andriamanitra miprésente amintsika an'ilay arenana fena Andriamanitra miprésente amintsika lay vatosoa miafina Andriamanitra miprésente fanjakan'ny lanitra amintsika de tsika mandray anjaranao no miresaka amin'ny tompo zay izy lay vehivavy mba meo amin'izany rano zany mba tsatsaky eto na isotro eto itsony zay ny tapany voalohany ao anatin'ilay izy mitapa faharoa de ho atsika zay efa zanak'Andriamanitra efa nahita ny fanjakan'ny lanitra efa nahita ny fanjakan'ny lanitra rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana natoraly amintsika tahaka ny zazakely minono tahaka zazakely misakafo tahaka zazakely mifalifaly naturel be zany ho an'ny zazakely ho an'ny ankizy kely ho manomboka volana vitsy izy de efa mitsiky de mampiseho sourire tsisy complexe mihitsy tonga de 32 dents 5-0 moa ny anazy de 0 dents zany ny fandeha fa rehefa melehibe tsika de le zavatra naturel taloha iny mila ezaka zay vao mety mara za sadeso ohatrany hoe mila rehefa mbola zaza ianao zavatra tsisy dikany de mampifaly anao zavatra tsisy dikany milalao boritra eo tokotany de fa oe aravona fifaliana tsy ompitratra zavatra tsisy dikany de fa mety le izy de fa milamy misakafo zany minono zany tsisy olana tsisy fanambatambazana tsisy commande tsisy za tsy tian'io fa rehefa lehibe ny olona manomboka manasarotsaro-piainana zay izy manomboka tsy tena tafidy de tak'izay ihany koa ny tontolo ara-panahy tamin'le vonandray ny asan'ny Kristy ao anaty de misy etaeta mbohiboky ao anaty ao zay ary mora afa-po mora faly ny amin'ny fiarahana amin'ny tompo niza eo niza tsy eo na maninona mozika na hoana fandehana eo mety faly mandray fa arakaraky ny androsoany ny androso fotoana zany hoe mora lay accès amin'ilay fanjakan'Andriamanitra ozy izy niteny Jesosy hoe mahita tsy inona de miditra rehefa avy eo zay le teny mahita aloha Jona 7:7 ary 5 miditra rehefa avy eo amin'ny voalohany normal logika mora mandeha ho azy lay mahita sy lay miditra tonga de faly tonga de na ny mivavaka raha tsy terena zany ianao raha mivavaka terena raha ohatr'izay foana ianao hatramin'izay mbola tsy nahita fanjakan'ny lanitra ianao zany ianao raha mivavaka tambatambazana arahana karavasy arahana fampitahorana ho any amin'ny afobe raha ohatr'izay le fanompona mbola tsy hitanao izy zay fa rehefa hitanao fanjakan'ny lanitra io naturel be fanompona fera-potsiny ray arozy izy lay raha lasanabava fampiresahana eo mbola tsy tonga kory le andro mbola jour J mois zay de efa mangitakitaka ny any anatiny rofina ndray ohatrany tsy androko le rapitso ohatrany tsy androko le fionana any anaty any misy azay anohanana izay sy etaeta-panahy zay rehefa le fo manomboka zay zany aloha paramètre zay zany aloha fepetra zay zany aloha afahanao mizatoetra ny tenanao efa niaina an'izany ve fa raha mbola tsy niaina an'izany excitation miaraka amin'i Jesosy zany ianao mbola ny rate zavatra ianao rehefa mahita an'io Jesosy io tsy matandamba ay tena zay mihitsy tena ty matandamba koropaka mihitsy nge Zakaios ho avy io Jesosy ay ely ny ela ho avy aty aminay izy vao nitazana nefa izy hoay zany vahoaka mbola tsy tonga ao tanàna nomboka nijery izy inona moyen tsisy moyen hafa fa tsy le hazo na aviavy anankiray eniako ty fi zay alehany any alehany nyanika teo izy me daholo ny olona fa tsisy raha izy Zakaios zay mehany zay Jesosy mety ina faingany ianao iny Zakaios iny le nivarotra mifananany ary ny asy tena arabaky teny indry tompoko ny atsasaka mifananako omeko malahelo zay azoko tamin'ny fanambakana onerako avy efa treny tonga de adinony Zakaios momba ny tenany rehetra zay ny olona rehefa mahita ny fanjakan'ny lanitra io adinony ny tenany zay tsy afaka manadino ny tenanao zany ianao raha tsy mahita ny fanjakan'ny lanitra io fanjakan'ny lanitra ohatrany vehivavy anankiray rehefa avy niteraka vehivavy na tia tena takininna rehefa miteraka raha tsy saina miratsa-tanana ihany le hoe tena hoe tsy mirara zanaka reny
fa vehivavy rehefa miteraka tonga dia adino ny tenany fahiny zanany indraindray ary raha mise adino taraiky eo mihitsy tsisy raha iny an'izany zay ataonao fa zay sy ny zanako aloha zao fenao ve dia hiady amin'ny zazakely zazakely ny priorité ohatran'izany mihitsy ny rehefa mahita an'io Jesosy eo amin'ny voalohany raha mbola tsy miaina an'izany ianao tena miresaha amin'ny tompo za mba te hahita an'izany ohatra matsiro be fitantaran'ilay pastera anazy za mba te hiaina an'izany Jesosy dia ho hitanao zany kasika mahatonga anao manadino ny tenanao zany hoe tena jatsony ny velona tena henoko zany tsy mariarerahany ianao mandeha mitady ny tompo tsy miraraha zany tsisy fre zany fa raha mbola misy ekize za tsy mba misy namany tsy Zakaiosy zany Zakaiosy nga niandry namana nianjona rahalahy menatra hianika rery an'le azony dao mba hiaraka tsy maninona fa za ery ambonimbony dia mba sy eo tenatenany mba tsy hohainina za rery ny eo ambonin'le azo eo fa tsy raharaha iny tonga dia adino ny tena nahita an' Jesosy zany ny zavatra tsy mamitaka mihitsy ao anatiny resaka eo rehefa mandroso zany andro sy ny fotoana misy zavatra mivotsitra ao anaty ary rehefa mivotsitra ny ao anaty dia miverina indray tsika eo fanjakan'ny tany tonga zany dia azotsika le sary dia zao hoe ao ambony eo ambony tsy tamaso hoe le fanjakan'ny lanitra dia amin'ny fotoana ianao tafiditra eo dia mifloty ianao dia tahaka ny tsy mandia tany ianao sambatra mahafinaritra fifaliana fa rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana dia milatsaka moramora dia nefarany eo indray dia raha vao tsy mitandrina ny olona dia misy zavatra be da be manjo eo misy arerahana misy akiviana misy fiverenany toetra ratsy ary ndraindray reny toetra ratsy miverina reny tsy midika tsy voatery midika hoe verindalana ianao na nisy devolony hiditra miverina indray ve le devoly tsy voatery zany fa tafidina ianao tafaferina fanjakan'ny tany taloha anao tsy mivaky loha tahaka an'ilay resaka teo sambatra miaraka amin'i Jesosy tsy maninona zay hohanina tsy maninona zay hosotroana tsy maninona zay zao fa avy eo taty oriny ianao lasa miverina amin'izany sentiment zany indray dia zao ny afatra ny tompo amintsika hoe tsika zanaka ny fanjakana amenna ary tsika tsy zanaka ny fanjakan'ny tany fa zanaka ny fanjakan'ny lanitra tsika tsy vahaolana tsy resaka ny mahavoatsika indrindra dia zao hoe zay zavatra mitranga ny fiainantsika dia iny ny adivantsika foana ohatra zany zao hoe tsy manam-bola ianao dia miady amin'ny tsy fananam-bola dia mazava ho azy fa vahaolany tsy fananam-bola dia inona volako any koa ve dia tsy hainareo anareo koa zany vahaolany tsy fananam-bola dia vola vahaolany tsy fananam-pitiavana dia mitady fitiavana miverina amin'ilay fiainana olombelona mitady any zavatra rehetrarehetra dia miverina miprezante satria maninona tsy mahita itsony indray an'ilay fanjakan'ny lanitra tsy miditra ao amin'ilay fanjakan'ny lanitra dia miverina tahaka an'ilay olombelona tsotra mahazatra iny no prezanteny eo anatrehan'i Jesosy dia Jesosy lasa mpamaolana vao mainka koa moa mahazo verse sakaiza tsy mora azo indrindra amin'ny andro fahoriana dia ararotina foana isako izay andro fahoriana zao atonina foana nefa tsy zany ny fiainantsika zanak'Andriamanitra zanaky ny fanjakantsika tsika tsy tokony hosomy tsika tsy tokony hoe ambany fahefany zao tontolo zao amena miakatra vidim-piainana fa za tsy tokony eo ambany fahefany ny vidim-piainana amena efa efatra arivo zao kilao amin'ny vary fa tena izaho toetra mihitsy ho fonao anatrehan'le vidin'ny kilao amin'ny vary fa eo ny ahitana anazy fa eo tonga dia misy matsiaro anarana mihitsy eo amin'le kilao amin'ny vary miakatra hoe tena le rangary mihitsy mahatonga zao vo délestage dia efa any zay ihany lotika ny fony amin'io inona malotika le fo fanjakan'ny tany zavatra rehetra manjo atsika io dia satria tsika niverina nidina indro naturel be le fifaliana tamin'ny mbola kely fa rehefa melehibe me mahalana le fifaliana o Jesosy verena tahaka ny sasa verena tahaka ny sasa dia tahaka izay ihany koa ianao miverena tahaka ny sasa
le nahita fifaliana be tamin'ny fanjakany lanitra, nahita fiadanam-po amin'ny zavatra faran'izay tsotra, en toute simplicité, zavatra faran'izay tsotra, miverenao. Rehefa tsy tafaverina amin'ny tenanao ianao dia miresaha amin'ny tompotompo, ampivereno aho, sa te ilona ao amin'izany tontolo fanjakanao zany, sa tsy te olona mpamaha olana. Rehefa taraiky eto ambonin'ny tany tsika dia zay ny ataontsika eto ambonin'ny tany, lasa olona mpamaha olana. Zay ny antom-piainantsika eto ambonin'ny tany, mamaha olana foana. Ina indray ny olana vahana, ahoana indray zao, variana miasa, variana mitokatrano, variana am'izao, taraiky eo anivo zao tontolo zao. Dia rehefa mivany efa le olana, inona fifaliana vetivety monja, verina indray ny problema, averiko eto ny tantara sy ny resaka. Ozy izy ny olona tsy salama sy ny olona marary, sambatro nareo fa salama. Dia ndana ny tany io le olona salama raha sambatra. Tany ny tany io, na hoe matsiaro sambatra. Le olona miteny an'izany, sambatro nareo fa ndana ny tany io. Fa ozy izy ny azo mahasambatra raha volan'ny banky iny, le tazomin'ny olona iny, sambatra. Dia teneny indray le olona zay nahazo vola hoe ianao ve sambatra? Sambatra nareo fa manana asa. Antany io le manana asa, ianao ve tena sambatra? Dia hiteny aminao izy fa tena sambatra tokoa raha, sous condition. Fa saingy zany moa hoe io moa zany nomen'ny tompo dia saorana azy. Dia zay tsy sambatra io, fa tsy azo atao hoe tsy afa manoatra. Miverina amin'izany situation zany tsika dia lasa olona ordinaire, nefa olona fanjakany lanitra, olona tokony havokatra, olona tokony fahazavany zao tontolo zao, olona tokony fanasiny tany. Dia lasa olona mila fanasina tahaka an'ilay tany indray, lasa mila olona anazava tahaka an'ilay maizina indray. Fa rehefa zanak'Andriamanitra tsika ka maheno, zany alerta alefan'ny tompo any anaty fotsika any, reny fanahiana reny mety ny eto ambonin'ny tany ianao ny dikan'izay. Zanaky ny mazava nge tsika, sa tsy fantatrao zany? Zanak'Andriamanitra ny etsika, sa tsy fantatrao zany? Zanaky ny fanjakany lanitra ny etsika, fa tsy zanaky ny fanjakany tany. Aloha mitany ianao zay ataony ao, aloha mitany hitady zay asoa azy zay mety amin'ny isan'andro eo. Fa isika zanaky ny fanjakany lanitra, ny velona atao anatsika dia ilay andrina ny fiadanana. Amena. Ka maninona ianao manaiky tsy toetra ao anaty fiadanana? Maninona ianao no manaiky an'izany zavatra zany? Nefa ianao milaza fa nandray alay andrina ny fiadanana, prince de la paix, zany ny anaran'i Jesosy, zany anarana nomena an Jesosy, ny anarany atao hoe Andriamanitra mahery. Nefa be dia be zanak'Andriamanitra miravoravo tanana, kivy sy ketraka. Ina makivy sy ketraka azy io? Le manjony olona rehetrarehetra eto amin'izao tontolo zao. Zany ny zavatra mitranga, zany ny zavatra miseho. Le rivotra iainan'ny olona eto amin'izao tontolo zao, le makivy ny olona rehetra eto amin'izao tontolo zao. Satria na ny antony miverina eto amin'izao tontolo zao. Firifiry ny zanak'Andriamanitra manao ny fanao n'izao tontolo zao, satria na ny antony miverina eto amin'izao tontolo zao. Ary inona ny eto amin'izao tontolo zao? Filany maso rehaka momba an'izao fiainan'izao. Zay sisy avy amin'Andriamanitra fa avy amin'izao tontolo zao. Ary mandalo izao tontolo zao sy filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay, fa tsy hainao ny manao sitrapon'Andriamanitra raha tsy miverina miditra ao amin'ny fanjakany lanitra ianao, ao ny azo atao ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hainao manadio ny fonao, fantatrao fotsiny zany hoe sambatra madio am-po fa makatsy makaroa, fa tsy hitanao mihitsy fa maloto foana ny fonao. Tsy hita, tsy mety madio fonao rehefa mbola mandihy tany ianao. Efa voalaza malagasy tsy maintsy solafaka ianao. Raha mbola milolo lanitra ianao, ozy malagasy zay marina tanteraka, tsy maintsy leny ianao. Fa rehefa miakatra amin'ny fanjakany lanitra ianao, tsisy tany diavina solafaka itsony ao. Azao kely namanao tsisy tany diavina solafaka ho ao amin'ny fanjakany lanitra. Tsisy lanitra loloavina hoe keve fanjakany lanitra ko mbola loloavina hoana indray ary zany. Tsisy lanitra loloavina. Voageza manodidina zay fa tsy tery. Ferihevitra zay fa tsy mamoy fo. Aiza misy an'izany? Fanjakany lanitra. Fa eto
bogeja manodidina dia tery dia menimenina dia mitaraina dia mametsiny an'ity vahoaka rehetra dia mahasotsiny daholo na bakartie na mpanendaka na mpitondra na trampitondra fivavahana mampivotomolotra daholo zay hita rehetra satria mandihy tany solafaka foana tadidinao zay raha vao solafaka ianao dia mekaro amin'ny tompo dia miresahy Jesosy za tsy te handihy tany tsonika mariny reraka hoe tena tsoro mihitsy tsy maninona fokofoko mihitsy ianao tena reraka ary Jesosy marina mafy zao foana ve no fiainana za te handeha lanitra amin'izay ndikan'ilay te handeha lanitra tsy hoe alay vao ho any aminao a tsy zay tsisy zany eto ambonin'ny tany zany resaka resako aminao zany sao dia tsy azonao zany ny vatana hiarany zavatra rehetra tahaka ny hiaran'ny olona rehetrarehetra fa mifanahy mitoetra ampiadanana sy ampifaliana ao amin'ny Kristy zany ny fiainana tokony hainantsika ary ao anatin'izany misy ny fahavokarantsika fa tsisy toe-panava amin'Andriamanitra mihitsy avokatra ao anatinao nefa ao anatinao misy fikorontanana za tsy mpiompy akoho fa fanaon'ny mpiompy akoho io akoho io tsy manatody lava io raha vao io korontananao andro manalinao nisy fotoana tsy n'izay nitory filazantsara tany mba voatra dia mba nijery zany dia ozy izy le olona tsy azo idirana ao amin'ny trano ay fa mania tsy azo idirana raha vao mikorotatsaina ireo tsy manatody dia ohatran'izay ihany koa ianao raha vao mikorotatsaina ianao tsy manatody tsisy voa fanjakany lanitra ao aminao raha vao mandehandeha eto ianao tsisy ary tsy le vongy ny tena zava-dehibe ny vongy mivoaka ho azy sa tsy marina zany fa le fiainantsika mihitsy ny zava-dehibe mitoetra ao amin'ny Kristy mahita ny fanjakany lanitra dia miditra ao dia mivoaka ho azy ao fo rehetrarehetra amen na fa tsika hivavaka fa hitsangana dia samy miresaka amin'ny tompo arak'izay noteneniny anao androany arak'izay nitaritany anao raha tsaronao hoe votsitra ianao tato ato miresahy amin'ny tompo amin'ny fotsotra za te hiverina indray nao mantsika izay hery izay raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto